Fanamariana kely ho an'ireo candidat izay tsy maintsy andao ny lalao des grains no hitantsika eo amin'ny écran na barre de mire izay no signal fa tsy tafiakatra ilay candidat. Amafisana hatrany ianareo rehetra eo aorian'ny jury eo dia iangaviana mba tsy hitsangana rehefa mandeha ny proclamation. Ho an'izay tafiakatra ometsika tehaka satria ho any amin'ny demi-finale sady asitsika horakoraka. Ho an'izay tsy tafiakatra ometsika tehaka amin'ny refitrefitra izy satria matoa izy tonga atao amin'ny quart de finale dia mendrika izay. Angatahana ny commissaire au jeu hanome ny vokatra eny amin'ireo mpitsara. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ialeto amin'izay izahay mianada fa dia atolotra ifeno ho an'ny mpitsara ny fitenenana. Eny ary nahita sora aritsika teo hoe match dia tafiakatra Soamatsara amin'ny demi-finale ny Coupe Colette Hira. Araky ny fanazavana teo dia miverina ao amin'ilay toerana ny aviany ny mpifaninana izay tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Fa izay tsy lany kosa no makety akaikinay Siando ety. Ny antsona manaraka découverte Tsiliry. Tafiakatra ny amin'ny escale 4 ny découverte Tsilira. Andao ary hoenotsika indray hoe iza no atson'ny anja manaraka. Copicole Stella Afro. Ometsika tehikizy tompoko lasy tompoko vavy mifarana hatreo ny dianao Copicole Stella Afro iangaviana ianao ho eto amin'ny ilany eto. Découverte Rosana. Tafiakatra any amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Rosana.
Copicolé et l'idiot. Dia nahazo ny tapakila iakarana any amin'ny demi-finale ny Copicolé et l'idiot avy any Toliara. Shakira André. Dia mbola hiaraka amintsika ny amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Shakira Andry avy any Antsirabe. Eny ary ifaly indray no iantso ireo mpifaninana manaraka. Découverte, Prima, Découverte, Rose Perla, manome fotoanantsika any amin'ny 4e escale ihany koa ny découverte Rose Perla avy any Antsoia. Iangaviana kely aloha ny isika candidat izay mbola tsy nadeha teo amin'ny détecteur mba hiavaka hikisakisaka any amin'ny akavanana. Isika izay efa teo ihany kosa hikisakisaka kely eto amin'ny akavia. Dawas. Découverte, Blaise, Anatiny suspense avokoa izany rehetrarehetra izany. Ya, efa nioraka ny mpijery tao hoe oh! Nefa dia tafiakatra any amin'ny demi-finale ny découverte Madagasikara Blaise satria ao anatin'ny suspense avokoa iny satria izay ilay mampiavaka ny TV Plus Madagasikara ao anatin'ity proclamation ity mbola mitoy antsika faly. Manaraka, Copicolé, Liko Kninke. Nahazo ny tapakila hiakatra any amin'ny demi-finale ihany koa ny Copicolé, Liko Kninke. Copicolé, Piero Matatana.
ia dia mbola miaraka amintsika amin'ny heriny anio a ny kopikole Pierrot Matatana avy any Mananjary. Découverte Rajant Yous. dia mbola mitoy-hatrany ny lalany découverte Madagasikara Rajant Yous ato anatin'ny kopikole andiany fahatimy. Suspense daholo reny tompoky lasoko vavy ary vao mainao le olo candidat tonga dia miontsika ary vao mainao le hoe dia mitraka hitrany nitsaka indray a no anoya ny fiantsona ny mpifaninana manaraka. Nela aza miafinafinandry Nela eto aloha eto zay. Isarantsika amin'ny alalan'ny tehaka tompoky lasoko vavy Nela mifarana hatreto ny fandraisany anjara atao anatin'ny kopikole 5e édition sy ny découverte Madagasikara. Anja Anja dia mbola mitoy ihany koa ny lalao ny découverte Madagasikara Anja avy any Morondava. candidat avy ao Vangaindrano kosa indray natsoka manaraka Rajatina Emilien découverte ihany ao. Tafiakana samatsara ny découverte Madagasikara Emilien hatreto aloha mbola roa no andaon'ny lalao, mbola misy anankitelo zany ao. Candidat Vergos Rabout Mbola hitantsika any amin'ny manasadalana ihany koa ny découverte Velgios. Mbola misy telo amin'izy mbola tsy tavela ireo no tsy maintsy andao ny lalao atotran'ny jaka indray ny fitenenana. Kopikole Bakzana. Dia miampireny solontenan'ny Morondava ho any amin'ny demi-finale. Ho anareo candidat izay mbola tavela aza tonga dia maika ny ala ratsy efa confirmé tsara le izy
satria mety manao erreur ny détecteur atsika. Gasy Roots. dia mbola hiaraka amintsika any amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Gasrotsy. Rindra Dupré indray no iantso ny mpifaninana manaraka. Mpifaninana découverte Enitso Ratonimaro. Dia mifarana hatreo ny diany Enitso amin'ity lalao atsika ity. Copie-coller Wawa. Afaliana re zao taviakatra somatsara any amin'ny demi-finale Copie-coller Wawa. Copie-coller Lola. Mitoyatrany ny lalan'ny Copie-coller Lola ato anatin'ity Copie-coller andiany fahadimy ity. Copie-coller Jean-Aimé. Tafiakatra amin'ny dingana manaraka ny Copie-coller Jean-Aimé avanetsika be. Eto izay dia mangataka anareo mpifaninana rehetra izay mbola tsy voantso manaova mandrosondrosoa aty aloha daholo ianareo. Copie-coller Unza. Tafiakatra samatsara any amin'ny dingana atsasadalana ny Copie-coller Unza. Copie-coller Nzila. Eny ary
tafekatra somatsara ny copie-coller Nzila. I Shanghai Joe no amarana ny proclamation.那我想想，毛毛大去炒牛呀，安西港个你 copie 过来，哎呀，这个问小，这个问 Francia Justine，那么能说话呢？ Ny faranatreo ny fandraisan'ny Francia découverte Madagasikara avy any Manakara. Izao lalao izao. Copie coller Rijat Ambanja. Manome fotoana tsika any amin'ny escale 4 ny copie-coller ny Rijat. Ray sisa izy amin'izy efatra miana data vela ireo izay. Manaraka copie coller Arna tua masina. Ary dia no batainy baky zara mihitsy copie-coller Arna satria hiakatra any amin'ny demi-finale. Milama sika chimito eh. Milama sika chimito eh. Manarka copie coller Dinaisi Antoi. Tafiakatra somatsara amin'ny demi-finale ny copie-coller Dinaisi. Ometsika lalana kely ny copie-coller ny Arna satria noho ny fihetsepo be loatra. Arna avia ty ambarina. Efa misy dokotera ao ambadika ao fa zamana isika. Mangina amizay farany. Zao anakiroa tavela mandroso ny iray raha afaka ny iray latsaka ny iray. Raha latsaka ny iray afaka ny iray. Mandroso jerena kamera copie-coller dianay antirabe. Midi nambani copie-coller jidika ela ambani pista. Eo. Calma no. Tsy maintsy andao ny lalao ny copie-coller Dianay. Azafady, jidika mandeha aloha. Jereny kamera.
Bravo, merci. Tompoka lansy tompo vavy iangaviana isika mba hipetraka aloha iangaviana aloha isika mba hipetraka fa tsy tonga dia hitsangana mangataka ny tompona andraikitry ny filaminana izahay a mba hipetraka avokoa aloha ireo olona rehetra ireo a ireny vokatra ireny a dia noty sy ny votinina izay nalefanareo tany atokantrano copicole Stella Afro copicole Diane Hay Découverte Nela Bianantsiranana, découverte Yentsu avy eto Antananarivo ary ny découverte Francia avy ao Manakara no tsy maintsy nandahoana ity lalao ity ary tsy ho hitantsika intsony a any amin'ny escale 4 izay ankasitrahana feno dia feno satria nanomeny tsara indrindra avy amin'izy ireo tsirairay avy.